everiko fanitsotra indrindra dia manaraka ny lalam-panorenana misy lalàna io dia ny lalàna antsika miteny hoe 5 taona ny filoham-pirenena dia na inona zavatra mitranga na mafy takin'inona ary ao anatin'ny zavatra mafy zany ny tokony any amintsika fa mahavita fifidianana antsika dia everiko fa tsy tokony ho ahembotra mihitsy ny fifidianana satria izay ny voasoratra dia ny everiko tsara ihany koa dia amin'io raha mbola misy dinika mbola azo atao ny amin'ilay concertation na dialogue dia azo atao zany fa tsy tara mihitsy dia izay koa nefa no mbola anosena mandrakariva ny fanjakana ny sehatra maro samihafa na miankina na tsy miankina fanjakana handray anjara raha ohatra ka mbola vonona raha teo ny olondehetra indrindra fa ny FFKM zay efa nantsona tao anatin'ny volana maromaro ny amin'ny hoe tongavy ianareo dia ndao mba hoeto sy tarito izany feonambe na ny concertation na ny dialogue zany zavatra anankiroa ihany nge raha vao fifidianana eo aloha ny seni manomboka any amin'nisy mpifidianana sy ny fikarakarana fifidianana hatramin'ny jour-J na ny jour-J mihoatra dia ny faharoa ny code électoral ihany koa hiverinay fa mbola misy tokony hojerena ary tsy latsa-danja ho amin'izany satria anisany nangatandrareo teo anivon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny fijerena ny CENI sy ny ACC izay tsy tokony ataontsika ambanin-javatra satria ireo no anisan'ny miantoka ihany koa ny fahalavana ny fifidianana eto Madagasikara. Ho manokana moa zany dia mbola eo am-pieritrerentana zany satria zany tsy maintsy hevitra maro samihafa ny fanapaha-kevitra ho amin'izany dia heveriko fa isy ny fotoana izay hahafahana milaza ny amin'ny hoe handray anjara na tsy handray anjara ho amin'izany fifidianana ho filohan'ny repoblika zany izy.